Mbola mifanantenana tsy maintsy mbola matoky aloha fa le fandreseny miankina amin'ny ezaka ataon'ny Côte d'Ivoire zany ny tena ahafahantsika miandrandra fandresena satria tsy maintsy mandresy izy zay tsika vao tafaka. Fa raha sanatria izy manao sahala nefa tsika mandresy amin'ny isana firifiry isandresentsika azy dia tsy tafavoaka intsony tsika. Dia manantena amin'ny Côte d'Ivoire zany tsika amin'io fandresy izy dia tsika azo antoka hoe zany ndray manantena hoe ho resitsika Niger amin'io amin'ny 4 sara eo ny andresentsika azy. Fahitako le baolina rariva aloha zany minova mandresitsika satria izy ange tany amin'ny tany resitsika 9-3 eto amin'ny tantsika izy mazava ho azy tsy maintsy ho resitsika izy fa na izany na tsy izany tsy maintsy miankina amin'le Côte d'Ivoire ihany koa malasatsika na maresy ary tsika. Ay Côte d'Ivoire mahay ka mahay Côte d'Ivoire fa le Etiopiana koa tsy azo ambanina milalao baolina ny Etiopiana fa Côte d'Ivoire koa nefa mahay fa baolina tsika rariva zany mino fa 3-0 io na 3-1 tafakatra Barea foana ny atsika. Baolina Barea maresy 2-0 Barea maton'ny Côte d'Ivoire 1-0 tafaka zany tsika fandretanany Stéphane malagasy rehetrarehetra tsy resy. Barea Ethiopie Côte d'Ivoire mandresy le Côte d'Ivoire azonao dia Barea manao 3-1 manifinify satria mahatonga azy manifinify eo amin'le dernier match zany mety ravady sahala nefa ny raha faniritsika aloha dia aloha resy any Ethiopie dia mba ho lasitsika raha mandresy Niger. Izy tsy maintsy amaly faty satria le Ethiopie na vava be le nandresy azy raha tsy misy tany dia mety amaly faty izy dia mety hitombona ihany ny atafaka satria para vera le match le dernier match le akoatran'ireo mpifananjan'ireo amin'le vonjana hafa nijerena dia presque sahala daholo aloha le dernier match. Tena manify mihitsy fa le sansa zany miankina an'le tsika zany maresy Niger 2-0 fa le sansa tsika miankina an'le lalaon'ny Ethiopie Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire izy zany izy mahay Côte d'Ivoire raha hoe raha tokery raha eo amin'ny raha eo amin'ny tena nitakara ny baolina kitra fotsiny ary ny tena zany tena ivarianina zany efa ataoko hoe efa lehibe aty Afrika. Tena ny raha ataoko hoe ny tena eo amin'ny Ethiopie indray Ethiopie mbola lavidavitra amin'ny Côte d'Ivoire zany raha eo amin'ny ataoko hoe fahaiza-manao. Tokony anako amin'le Barea zany za io mahita 9-0 ato raha ho vonon'ny Barea 9-0 reo aty amin'ny tantsika eo Tamatave. Ethiopie zany izay nandresy any Côte d'Ivoire tany amin'ny tany Côte d'Ivoire tsy maintsy hamono an'ireo koa resiny 3-0 reo amin'ny tany Côte d'Ivoire. Barea tsy maintsy mbola manao kanina amin'ny 2022. Tokony miezaka mandresy mihitsy aloha zao tsika ny tena maro dia faharoa manarakarak'izay any le défense tokony ambarina tsara mihitsy aloha satria le retamyreny zao no atao le défense retamyreny any tsy misy zavatra manjary mihitsy le zavatra tena andehanan'ny olona fotsiny eo baolina tokony ho sady eny en plus n'izay baolina maty dakany zareo tsy haike dakany mamoramora ketritako sy dakana mafy le baolina iny baolina iny nefa tsy vaka raha dakana mafy fa tsy maintsy anaty by na tsatsany baolina tsika zao raha maresy any amin'ny 0 any tsika na 2-0 any tsika Tsy maintsy maresy tsika maresy 4-0 tsika izy zany manala velo Côte d'Ivoire fa tsy maintsy maresy Côte d'Ivoire. maresy tsika eto Madagasikara lavy ny Ivoirianina ny Ethiopie ny Elefanta manana erzika maresy 2-0 tsika eto Madagasikara moa ny Côte d'Ivoire zany lavy eo amin'ny 3-1 eo maresy tsika Firy pronostic 1-0 atsika ny ray